البياض لا يعني الجمال، والسواد لا يعني القباحة، فالكفن أبيض ومخيف، والكعبة سوداء وجميلة. ولو كانت الرجولة برفع الصوت لكان الكلب سيد الرجال، ولو كانت الأنوثة بالتعري لكانت القردة أفضل الكائنات أنوثة. Ny olombelona rehetra namboarin'i Allah dia tsara, na fotsy io na mainty na zarazara. Mitovy daholo isika eo anatrehan'ilay pahary, tsy misy ambony tsy misy ambany. Na fotsy ianao na mainty dia tsy misy dikan'izany, eo anatrehan'ilay naharon'ny lanitra sy ny tany. Ka ny afatra omeko anao dia izao, ny fahatahoranao an'i Allah no maha olo-mendrika anao. إن أكرمكم عند الله أتقاكم